toejaram-pirenena ankehitriny dia mbola manamafy ny mpitandron'ny filaminana fa voalohany tsy manana fiandaniana politika na amin'iza na amin'iza. Faharoa, manampy amin'ny fampiarana ny tany-tandalana ary anisan'izany ny fiarovana ny fahaleovan-tena ny fitsarana amin'ny didy izay avoakany. Fahatelo, mitandro ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Fahaefatra, ny torolalana izorana hatreto dia ny fanatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ny 4 Jolay 2024. Noho izany, tsy marina ny filazana fa nahazo fankatoavana avy amin'ny mpitandron'ny filaminana ny fanatanterahana ireo fanapahan-kevitra politika nataon'ny vondron'olona na iza izy na iza. Tsy misy fiheverana anangana fitondrana miaramila izany avy amin'izy ireo. Handray andraikitra amin'ireo mpitandron'ny filaminana izay minitsy manaja ny tsy fiandaniana politika araka ny fanomezan-toky natao tamin'ny 17 Aprily 2024. Miangavy ny manam-pahefana sy ny olon-tsotra rehetra mba hanampy azy ireo amin'izao fanapahan-kevitra raisiny izao, mba hampisy ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ahafahana mizotra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny 4 Jolay 2024 sy ny manaraka rehetra. Mangataka koa izy ireo amin'ireo tompon'andraikitry ny senita sy ny CES ary ireo manolo-tena ho fidiana mba tsy hametraka ny laharam-boninahitra miaramila mihitsy eo amin'ny taratasy-pifidianana na eo amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra. Natao teto Antananarivo ny 9 May 2024. Ny polisy pirenena, ny tafika malagasy, ny gendarmerie pirenena.